Ao anatin'ny tontolon'ny serasera sy fifandraisan-davitra kosa no ndeha hozerentsika manaraka ato anatin'ity fanadihadiana ity Tolotra Mandroso io indray no omen'ny Human Network International sy ny Airtel Madagascar ho an'ireo mpanjifa tsy voatery hanana finday anefa afaka mahazo ity tolotra ity. Nisy ary ny lanonana fampahafantarana ity tolotra ity androany teny Ambohimalaza. Mbola tiana raha Riveson sy Norbert Kotomalala no mitondra ny anjinjiny izay. Fahalalana sy torohevitra maimaimpona mihoatra ny 570 ho an'ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny finday. Izay no tolotra ao anatin'ny Tolotra Mandroso izay rahan'ny Human Network International sy ny Airtel Madagascar manatotosa ho an'ny tontolo ambanivohitra izay lavitry ny fahampahalalam-baovao kanefa manana finday ity tolotra ity indrindra indrindra. Nisy androany maraina ny lanonana fampahafantarana izany tolotra izany teny amin'ny commune Ambohimalaza teny izay niarahana ireo mpiara-mambonantoka rehetra. Le Tolotra Mandroso zany dia tolotra anankiray izay rahanay amin'ny Airtel. Izany hoe mampiasa ny téléphone Airtel dia miantso ny numéro 321 321 zany dia tonga dia misy feo ao anatiny ao izay mamende olona safidy ny zavatra tiany. Ny tena tombotsoa zany miaraka amin'ny tolotra io dia le olona tsirairay dia afaka misafidy ny zavatra tiany enona amin'ny ora tiany enona fa tsy mila miandry izy ohatra hoe miandry fampiofanana na izy hoe miandry vola ahafahany mandefa radio na izy hoe miandry gazety fa izy tena niany no misafidy. Fa ao anatin'io zany dia manana lohahevitra anankenina isika. Ny lohahevitra anankenina dia momba ny fahasalamana, dia ny fambolena, ny findramam-bola madinika, ny fananantany, ny rano sy ny fahadiovana, dia ny fandrindrana fiainam-panakaviana, dia zay isanankenina zay zany. Ho an'ireo izay tsy manana finday kosa nefa dia mbola afaka mahazo ity tolotra ity izy ireo amin'ny alalan'ny fanantonana ireny antsoina hoe village phone ireny. Amin'izao fotoana izao dia efa misy 10 mahery ireo point napetraka manerana ny Madagasikara.